Inona indray no atao hoe fahendrena amin'ny soatoavina malagasy? Ahitantsika ny fototeny hoe indry, mahay mandanja lanja, mahita lavitra. Ahitantsika ny matoan-teny hoe mihendry, misaina alohan'ny mihetsika. Ny fahendrena izany dia fahaizana misaina, lalina mitondra fanapahan-kevitra marina. Ny fahendrena dia tsy fahalalana ihany fa fahaizana mampiasa ny saina sy ny traikefa araka ny soatoavina. Midika izany fa ny saina no mitarika ny fihetsika, ny fandanjalanjana no miaro ny fihavanana, izay mieritreritra lavitra no manangana ny ho avy. Ao amin'ny fahatongavan-tsaina malagasy, ny fahendrena no fahaiza-mitsahatra, miaino, mandanjalanja ary misafidy izay mahasoa ny maro. Ny fahendrena izany mifototry ny fitantanam-pirenena mandinika lavitra, misoroka krizy ary mametraka fanapahan-kevitra ara-drarina sy maharitra. Fitantanana miorina amin'ny fahendrena dia politika matoky, mandanjalanja ary miaro ny tombotsoa ioambonana. Ny saina tokoa no maha-olona. Ny fahendrena izany rafitinina dia fahaiza-misaina lalina sy mandanjalanja, mitarika fanapahan-kevitra marina ho an'ny olona sy ny firenena.